Arabaina ianao tafahoana soa indray isika amin'izao fotoana izao. Hiara hivavaka isika. Abigaila Raza no maniry sy mangataka ho fahasalamana ho an'ny zaza izay naterany. Tsy salama izy ary izy koa maniry ny mba hidiran'Andriamanitra tsehatra ny amin'ny fiainany manokana. Andeha hivavaka ho azy isika ary hivavaka ihany koa anao izay manana ny salama ao an-tokantrano ao. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra raha zanaka fanahy masina, akory ny hafalianay satria mbola omenao anay ny andro azonay manonona tonom-bavaka eo aminao. Faly izahay satria malalaka ny fanatonana anao ary matoky izahay fa ianao dia miaino mandrakarivo. Tompo Andriamanitra, misy renim-pianakaviana manana zanaka tsy salama, Abigaila Raza no anarany. Andriamanitra, hijery azy ianao. Ny etaeta-pony ny amin'izany zaza izany, ianao no ahatanteraka izany. Anampy azy ianao, hijoro mahatoky ary andamina ihany koa ny olana izay mahazo azy ankehitriny. Tsy fantatray izany kanefa mahatoky izay fa fantatrao. Andriamanitra, noho ny famindraponao dia raiso sy jereo izany renim-pianakaviana izany. Tahaka nombanao ilay renim-pianakaviana tany Kana, Andriamanitra, ianao hijery manokana azy. Tahaka nijerevanao ilay renim-pianakaviana tany Sarepta, ianao hikasika azy. Andriamanitra, hanendry sy hanome fahasalamana ny zaza ianao ary hamahy olana ny renim-pianakaviana manokana izay fantany ary fantatrao. Koa meteza Andriamanitra, ianao nitsinjo azy. Ireo rehetra manana zanaka tsy salama amin'izao ora izao. Andriamanitra, ampitohy ny fanahitana ary hanome fanasitranana ny tsy salama ianao ary hanome kosa fiadanam-po an'izay reny manana izany olana izany. Tonononay ny vavaka no ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay natolotrao hosorona ho anay. Amin'ny anarany irery ihany. Amen.